Misotranao ao ray malalo, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomako, ahafahako izara ny fahatsaranao. Jesosy, tafio ny herin'ny fanahy masinao aho, raha izara izay nasehonao taminay, ka mangataka aminao ny fanahy masina hikasika ny tsiraray avy izay are izao fijoroana Vavolombelona izao, mba hitandrema ny tsiraray avy koa Jesosy, ary indrindra hinon'izy ireo anao ary hiverina aminao tanteraka ny tsiraray avy Jesosy, hitady ianao amin'ny fony manontolo, satria izay no endrasanao aminay. Ka dera ho anao rery any Tompo malala o, ilay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, hanamarinana izay rehetra ho tantaraiko anao rehefa avy eo. Dia misy ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9, 1:11 ka hatramin'ny 7:10, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafatra ianareo. Amen. Ry havana, hitantara aminao ny amin'ny zavatra nasehoan'ny Tompo tamin'ny zanako vavy tao anatin'ny nofy. Raha natory izy indray alina, tsy ela akory izany hoe tsy aman-taonany, dia nahita izy ambonina tafontrano, izany hoe ilay tafontrano hitany dia tranon'olona ariana ny tranonay, izany hoe avy ao arianan'ny tranonay misy zaridaina, dia ao arianan'io zaridaina io mbola misy zaridaina hafa koa, fa hita zany trano hafa koa zany ery ariana ary. Dia hita ny zanako vavy tao anaty nofy, fa amina tafontrano 2 na 3 dia misy devoly eo ambonin'le tafontrano, ary le izy hoy ilay zanako vavy tsy mitovy zany ilay devoly amin'ny tafontrano tsiraray avy, fa ratso izy ny fahitana azy, ary tena hoe tsy tsara korina mijerena azy ary. Dia ny zavatra nytenen'ny Tompo ry havana, no ny avy eo nefa nanontany an'i Jesosy izahay, dia hoy ny Tompo hoe io zany no devoly ao amin'le trano hipetrahan'ireo olo ireo. Zay ry havana dia manambara hoe isika tokony hitandrina, satria araka ny tenen'ny tenin'Andriamanitra eto fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Izay ry havana ny nasehoan'ny Tompo tamin'ny zanako vavy. Ny zavatra anankiray hafa indray nasehoan'ny Tompo tamin'ny zanako lahy. Indray andro ry havana, raha nandeha ny zanako lahy, dia indraindray rehefa mandeha tsy aty aminay aty dia mangingina rehefa tsisy tômôbila mandalo na tsisy olona mandalo. Dia tamin'izay fotoana izay no nahenony ohatra ny rivotra mandalo eo anilany, dia heno mihitsy manao hoe pitso, dia aloka maintomainto izy. Izany hoe henony mihitsy zany le feo an'ilay izy mandalo tampoka eo akaikiny, dia hitany zany le aloka mainty mandalo, ary tena aingana be ozy izy. Ry havana, zany dia manambara eto araka ny tenin'Andriamanitra le vakiantsika teo, fa ny devoly dia eny amin'ny rivotra, fa isaorana ny Tompo fa isika rehefa zanak'Andriamanitra
dia nomeny fahefana ahita sy ahafantatra fa fanaratsy ary tsy avy amin'Andriamanitra izany. Izay no mahatonga antsika tokony hiambina foana na andro na alina, ka tokony tsy hanahy mihitsy isika satria Jesosy miaro antsika, satria tempolin'Andriamanitra isika, tempolo fanahy masina isika, izany hoe ny Tompo ao anatintsika. Ka tokony hisaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitiavany sy ny famindrapony sy ny fitantanany antsika, ampisehoany mandrakariva sy ampiambenany antsika andro aman'alina, fa eo anilantsika izy ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.